Zay ny mahakasika an'iny fa idirantsika kosa ny tontolon'ny finoana ao anatin'ireto fanadidina manaraka ireto. Notanterahana omaly alahady ny fanokafana ny 20 taonan'ny Tily sy Mpanazava ao amin'ny METM Ambohimirary. Nosokafana tamin'ny alalan'ny fitaovam-pivavahana ny jobily 20 taona ny Tily sy ny Mpanazava ka tao amin'ny METM Ambohimirary no nanatanterahana izany. Niorina tamin'ny taona 3.790 ary nitokanana ny 5 Mey 5.790 ny sampany. Nitarika amin'ny fotoana dia ny birao-mpiangonana ary nitonga ny toriny tenin'Andriamanitra ny mpitandrina iada. Ny fankalazana dia aharitra herintaona ary izy ny déjeuner sy ny fifaninanana isan-karazany entina hanamarihana izao taona jobily izao ka anisan'izany ny fifanarahana ara-panatanjahantena ary lason-jobilin-dehibe no entina mamarana izany fankalazana izany.